Mideraha Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony. Miderahan'Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindrapony. Mideraha ny tompony tompo fa mandrakizay ny famindrapony. Izy irery no mpanao fahagagan-dehibe fa mandrakizay ny famindrapony. Iaraka ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, midera mankalaza mame voninahitra anao izay amin'izao sabata masina izao. Ankehitriny dia tsapanay ny famindram-po izay natosakao ka afaka ny manandratra anao izay amin'izao fotoana masina sy mamy izao. Mangataka aminao manokana mba hitahinao n'izao mpanomponao izay manatrika n'izao fanompoam-pivavahana izao, ary ako ho fen'ny fahasoavanao izany mpanomponao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra mandrakarivotsika fa tratra an'izao sabata izao. Firariana dia mba hitondra soa sy fifaliana ho antsika izao sabata izao. Ary manaraka izany dia faly miarahaba antsika tsirairay avy izahay avao amin'ny Fiangonana Ambohidratrimo alakamisy. Ho tahin'ny tompony antsika tsirairay avy ka ho feno fifaliana ihany koa ity sabata antsika androany ity. Amen. Azana
Sao dia iarahandray amin'ny baiboly sika hamaky eo amin'ny Zefania toko voalohany. Zefania toko voalohany 4:12 tapany voalohany. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Efa atombotra ny andron'i Jehova, eny efa atombotra sady mihafaingana indrindra. Dia ho tohizana ao amin'ny ohabolana toko 7:20 andininy 20. Ohabolana toko 7:20 andininy 20. Izay miara-dia amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza. Manasanao aho hiara hivavaka amiko. Iranay tsara masina indrindra izay any an-danitro. Misaotra sy midera ary mankalaza anao masina izahay. Noho ny fitahianao anaiky ambolatra ty sabata masina ity izay. Rehefa avy nandalo an'iny eneman'iny. Misaotra ray malala satria tsy diso anjara tamin'ny fitahianao izahay. Fa narotsaka ao anay mandrakariva izany. Ary ankehitriny dia mbola namindranao fo izay. Ka mifamindram-ponao tokoa mbola tsy mahalany ritra anay. Ka mbola traty sabata ity izay. Ka ny dera sy ny laza ary ny saotra sy ny voninahitra dia anao irery ihany izany. Mamelany faotanay. Izay vitanay teo anatrehanao mamindra fo aminay. Fampanota tsy mahasoa izahay. Nirenay ray malalo amin'izao sabata masina izao. Dia ny ovovela tanteraka amin'ny fahotanay rehetra. Sasao izay ho afa-pahotana ray malalo. Diovo afa-keloka tanteraka no le raha saribidin' Jesosy Kristy tomponay. Ankehitriny ary ray malalo dia mangataka aminao izay. Nitahianao ny fotoam-pivavahana izay tanterahana amin'ity sabata ity. Tahio izany ho fanomezam-boninahitra ny anaranao ary ho feno fitahiana tanteraka ao anaikio. Tahio ny ira sy mivavaka mba asandratray mba ho anitra akasitrahany eo amin'ny seza fiandriananao izany. Mangataka amin'ny fanahinao masina izay ray malalo mba hameno sy hanenika anay. Ka dia ho feno fitahiana izahay amin'ity tontolo andro ny sabata ity. Ray malalo mangataka manokana koa izahay amin'izao sabata izao. Ny amin'ireo izay tsy salama mihaino sy manatrika izao fotoana izao. Ianao ray malalo nangatahanay amin'ny fahasalamana tanteraka azy ireo. Ka ho sitrana amin'ny aretina izy ho tanteraka ny teny fikasana mba ho salama. Sombinina amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinanao ny fanahiny ihany koa izy. Ray malalo tahio koa ireo rehetra izay manana olana dia ianao nangatahanay hamaha izany na amin'inona izany na amin'inona dia fantatray fa hainao ny zavatra rehetra. Ka dia manatria ianao izany ary homba azy ireo tsirairay avy. Ray malalo mangataka manokana koa izahay ny amin'ny ralahanay izay hitondra ny teny sy ireo izay mbola hiteny rehetra eto mba fanahinao masina ny ampiteny azy ireo mba hiteny fampaherezana ho anay izy ireo. Ny vavaka ray malalo sy rehetra tokony anay kanefa tsy voatonona amin'ity vavanay amin'ity androany ity dia fantatray fa ho tanterahanao aminay izany satria angatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.
tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana amin'ny ampafolony sy ny fanatitra isika izao. Mialohan'ny anolorantsika ny ampafolony sy ny fanatitra nefa dia misy tantarana vehivavy iray izay Amerikanina izy io ary mpanoratra ary vehivavy kristianina. Nanoratra boky izy io efapolo eo ny isan'ny boky nosoratany ary mahery ny 5,000 ny lahatsoratra ary misy pejy mahery ny 200 no nosoratany. Ary amin'izao fotoana izao dia efa voadika amin'ny tenim-pirenena mihoatra ny 50 izany boky nosoratan'izany. Anisan'ny lahatsoratra izay voasoratra ao amin'ny boky iray izay mitondra ny lohateny hoe sambatra takila fa 420 ity vakiana aminao ity. Izao no vaky ny fanatrehan'ny ray no manodidina an Kristy ka tsy nisy navela hiatra taminy afa-tsy izay navelan'ny ray fitiavana tsy manapetra ihany. Mba ho fitahiana ho an'izao tontolo izao izany no loharanony fanompony ary izany koa no anao izay mana ny fanahin'i Kristy be dia be ao aminy no mitoetra ao amin'ny Kristy ka ny loza izay nokasaina hatra aminy dia mianjady amin'ny mpamonjy izay manodidina azy amin'ny fanatrehany. Na inona tonga aminy dia avy amin'ny Kristy. Tsy ilainy akory ny hanohitra ny ratsy fa i Kristy ny fiarovana azy. Tsy nisy zavatra mahazo mikasika azy afa-tsy izay eken'ny tompo ary ny zavatra rehetra izay avela hiatra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Voalaza koa izany eo amin'ny Romanina 8:5-20. Eto dia hitantsika fa i Jesosy no mpiaro antsika sady mpanohana antsika. Dia amin'ity sabata ity raha nolotra ny fanatitra sy ny ampafolontsika dia andeha ho atolontsika ho an'i Jesosy izany satria raha ataontsika ho an'i Jesosy izany dia hitoetra ao amin'i Jesosy isika. Amen. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao fa afaka manolotra ny fanatitra sy ampafolony izao mpanomponao izao. Engane ny fanolorany mba hitondra fiadanana sy fifaliana ary fiarovana ho azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
fitahiana. Faly miarabantsika indray rakizy tratra izao sabata manokana izao. Androantsika dia hiaino tantara manokana ary melohan'izay nefa dia andao aloha isika nondrika alohantsika hivavaka isika. Rainay zany an-danitro misaotra anao izay fa mbola nomenao fotoana ahafahanay mihaino teninao indray. Io manokana ny ankizy rehetra raha hiaino zany hafatra avy aminao zany Jesosy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ny toritenitsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe ny safidy manokana nataon'i Brenda. Safidy manokana nataon'i Brenda. Indray andro rakizy dia nisy mpinamana maromaro niona nifampiresaka. Dia i Brenda moa dia tovovavy anankiray izay marihana fa eo amin'ny 14 taona eo izy. Dia namana maromaro izy amin'ny tanora ankizy azy ireo dia mbola miaina ao anatin'izao fiainana izao. Nanana namana manokana nefa Brenda tamin'izay fotoana izay. Dia niavaka kely ity namana ity satria io namana io dia liana miresaka fivavahana. Dia nisy fotoana io namana io dia nanasa azy manokana tamin'izay fotoana izay. Brenda mba misy resaka tiako tenenina anao. Dia nanatona ny namana Brenda kely. Misy fanasana kely ao amin'ny fiangonanay Brenda dia mba manasa anao mba natrika fa misy famelabelana ratsoratra masina ataon'ny fiangonanay amin'izay fotoana izay. Dia izy io eo amin'ny herinandro eo. Dia amin'ny namana Brenda azy rakizy dia nanaiky azy izy. Dia taty aoriana dia ilay fotoana manokana izay nanatanterahana an'izany dia tonga ilay fotoana. Rehefa tonga ilay fotoana dia niandry ny namany Brenda. Aiza ary Brenda fa toa mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Dia niandry izy. Niandry safidiny Brenda izy hoe ho avy ve Brenda sa manahoana efa tonga ity ilay fotoana izay hanaovana an'ilay conférence. Dia niantso anazy Brenda avy eo natsony tamin'ny telefona izy hoe Brenda efa ho avy ve ianao sa manahoana. Dia ny zavatra nahagaga rakizy dia adininy Brenda ilay fotoana ary toa ohatrany hoe tsy neritreretiny akory hoe nisy an'izay fotoana iainony andehanany izay fanasana nataon'ny namany izay fa dia hafa ny nalehany Brenda. Ary rehefa
nandeha diafy izy a de naleony a ny safidy a nanao fiainana hafa lasa izy ny safidy a namana hafa iarahana amin'ny lalao taty aoriana rakizy de tapa-kevitra ihany nefa Brenda hoe amonjy a ilay conférence de rehefa andeha nefa izy de nisy namany ihany koa somary nandrebirebi kely anazy hoe andeha ho any ve ianao de nisafidy Brenda hoe andehako de rehefa tonga tany amin'izay toerana izy a de nisafidy indray izy rehefa tonga teo aleo andeha fa tsy hoany de nifidy lalakafy izy a de rehefa nifidy lalakafy izy rakizy de tsy fantatra fa de zavatra hafa mihitsy ny afarany lalany Brenda tsy nifidy nakany amin'ny fiangonana izy fa lasa izy nifidy toerana hafa ajanoko eo izay tantara izay fa andeha angalantsika lesona ny lesona tsoahantsika de zao hoe manana safidy koa tsika rakizy eo amin'ny fiainana safidy anankiroa hoe mety ny safidy anankiray izay eo amin'izao tontolo izao ary safidy anankiray koa de eo amin'Andriamanitra na de ankizy ary tsika rakizy dia tson'Andriamanitra koa isika mba hanana safidy tsara eo amin'ny fiainana mba tsy hanana safidy tahaka ny Brenda hoe hifidy safidy hafa izy fa tsy hanaraka an'Andriamanitra ny lesona tsoahana zany amin'izay tantara kely izay de andeha hovakitsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra andeha hovakitsika ny ohabolana 720 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izay miara-dia amin'ny endry dia hoendry fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza ny firariana amintsika rakizy malala dia izao hoe mba hisakaiza hanana hisafidy amin'ny namana endry isika dia mba anisany hisafidy any Jesosy izany namana endry izany andeha ho alavirintsika ireo naman-dratsy izay mety hisarika antsika ho any amin'izao tontolo izao fa andeha isika dia hisafidy ho any amin'i Jesosy ka ny faniriana amin'ity androany ity dia mba ho naman Jesosy anie isika ary hanolo tena ho azy eo amin'ny androm-piainantsika izay ny tantara fa maranantsika azy dia andeha isika hivavaka rainay izay any an-danitro misaotra anao izay fa mbola nomenao ny teninao nomenao nay ankizy madinika sy ny tanora fa mila misakaiza aminao izahay mba ho vonjena apito koa izay Jesosy mba hisafidy anao eo amin'ny fiainanay ka mba hahatonga ny fiainanay ho lavorary ary ny fanirianay dia mba tsy ho tavela eto amin'ity fiainan'izao tontolo izao ity fa mba hanisany ihany koa hanompo anao ka hanara-dianao eo amin'ny fiainanay koa taio ny ankizy madinika rehetra sy ireo tanora tompo mba ho feno fanoloran-tenanao eo amin'ny fiainana minaran'i Jesosy ny angatany ny vavaka amen. Pisavani ani nare
fifaliana ho any hitondra ny ten'Andriamanitra amin'ity fotoana ity ary mialohan'izany dia faly miarabanao manokana izay manatrika an'izao fotoana izao. Faly miarabanao minaralay Jesosy Kristy izay tompony izao rehetra izao, tompony sabata, ary ny firariko dia mba hitondra fitahiana ho anao izao teny izao, ary indrindra hitondra fanantenana vaovao ao anatinao, ary hitondra famonjena sy fahasoavana ho an'ny fiainanao. Mialohan'ny andiniantsika sy anarantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao hivavaka amin'izao fotoana izao. Hiaraka hivavaka isika. Iray malalo ankehitriny dia henon'ny teninao izahay, mangataka ny fanahinao masina mba hirotsaka, indrindra hitoetra ao am-ponay, ka mba hahafahanay mandray izany teninao izany, ka mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fanontaniana lehibe mipetraka ao amintsika amin'ity fotoana ity dia hoe mbola ho varena eto foana ve ianao? Ny zavatra misy mantsy dia rehefa mijery ny fiainan'ny olona anankiray sy ny manodidina isika dia hita fa variana ny olona. Inona ilay antony mahavariana azy? Feno olana ny fiainana ary maro ny toe-javatra izay mitranga eo amin'ny fiainana ka mahatonga ny olona anankiray lasa sondriana, variana ary lasa toa tsy mahatsapa akory ny zavatra tokony ataony eo amin'ny fiainana. Izany indrindra mahatonga ny vakiteny fototra antsika amin'ity fotoana ity, izay hitantsika eo amin'ny Zefania 1:12 tapa amin'ny voalohany, izay efa henontsika teo aloha manao hoe efa atombotra ny andro lehiben'i Jehova, eny efa atombotra sady mihafaingana indrindra izany. Raha jerena izany andinin'ny fototra izany dia maneho fa efa atombotra ny fiafian'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Ary ny zavatra misy dia miahangana izany fotoana izany. Raha mijery tsika, ohatra anankiray natan'izany dia toa vetivety dia tapitra ny herinandro. Ary mbetika alahady dia efa tapitra sahady, avy eo dia efa alahady sahady. Ary izany dia midika fa tena miafoya izao fotoana izay andro iainantsika izao. Izy tomako ny saintsika dia hihaino tantara kely anankiray isika izay ahafahantsika mandray lesona amin'ity fotoana ity. Tantara kely anankiray tany amin'ny faritra Aziatika any izy ity, izay anatsokantsika lesona amin'izao ora sy fotoana izao. Fantatsika tsara fa any amin'ny faritra Aziatika any dia tanàna matetika ny ankamaroany dia tanàna volkanika na hoe misy ny atao hoe volcan ireny. Teo amin'ity tanàna anankiray ity dia nisy manampahaizana anankiray tonga teo amin'ny faritra anankiray. Ary rehefa tonga teo izy dia ny asan'ity manampahaizana ity dia anisan'ireo izay mahafantatra ny toe-tany. Ka rehefa tonga teo izy dia nahita fa hisy volkano hipoaka eto amin'ity toerana ity. Ary tao anatin'izay dia lasa izy nampandre ny tompon'andraikitra teo amin'ilay faritra. Ary rehefa nampandre an'ilay tompon'andraikitra teo amin'ny faritra izy dia nanentana hoe mila manao filazana aingana ianao fa misy volkano hipoaka afaka andro vitsivitsy. Tao anatin'izay fotoana izay dia nandray ny andraikiny ilay tompon'andraikitra teo amin'ny faritra ary lasa nanatanteraka an'izany filazana sy fanairana ho an'ny mponina izany. Nanao ny ezaka rehetra izy tamin'ny alalan'ny antsoantso, tamin'ny alalan'ny afisazy sy ny fomba maro samihafa ahafahana mampita an'izany fanairana izany. Ny zavatra misy nefa dia izao, teo amin'ity tanàna ity dia nisy ireo mponina izay efa zatra ilay toe-tany, izany hoe ny tany izany dia mafana foana. Ary ozy izy ny mponina ny sasany teo hoe efa mahazatra anay izany meno an'izany hafanany tany izany. Teo ihany koa ny mponina sasany izay efa zatra hoe miororo foana ny tany, mihetsiketsika foana ny tany, dia tsy nahataitra azy izany antsoantso sy fanairana izany. Ary ny anankiray dia vao nandreny filazana dia efa nanorina sy nanao ny dia hialana teo amin'ity tanàna ity. Ho antsahantsika eo ny tantara io fa andeha andraisantsika lesona izany toe-javatra izany. Indray andro Jesosy sy ny mpianany rehefa nianika teo amin'ny tendrombohitra Oliva dia nametraka fanontaniana tamin'ny Jesosy ny mpianatra. Da hoy izy ny mpianatra hoe Jesosy mba lazao anay hoe oviana no tonga ny farany. Dia tsy taitra Jesosy namaly. Raha amin'ny Baiboly mantsy no resahana dia tsy mamaritra mazava mihitsy amin'ny Baiboly hoe amin'izao daty izao no farany izao tontolo izao. Fa Jesosy kosa nefa dia namaritra ny toe-javatra hitranga mialohany izany fiafarana izany tantaran'izao tontolo izao izany. Inona ilay zavatra nambaran'i Jesosy?
Hitantsika zany ao amin'ny Matteo 7:20 Matteo 7:20 dia ny andinin'ny 4 manomboka ny tantara ireo toe-javatra izay trango Jesosy. Nresaka izy voalohany hoe isy mpaminany sandoka. Raha mandinika tsika, inona ny zavatra hitantsika manerana n'izao tontolo izao, indrindra raha ny eto Madagasikara manokana, dia hitantsika fa maro ireo mpitondra fivavahana, maro no milaza no tena no Kristy. Izany dia nambaran'i Jesosy fa anisan'ireo izay famantarana efa miakaika ny faran'izao tontolo izao. Manaraka an'izany dia mbola milaza koa Jesosy hoe isy firenena hitsangana hamelo firenena. Hitantsika ny any Russia sy Ukraine izay tsy mitsahatra mihitsy izany toe-javatra izany amin'izao fotoana iainantsika izao. Ary ihany koa ny fanjakana izay hitsangana hamelo fanjakana. Ry havana malala izay manatrika sy mihaino izao fotoana izao, efa fambara sy fanairana antsika ireny fa efa ho avy Jesosy. Efa hifarana hitantarany ity tany ity. Ary manaraka an'izany dia miresaka ihany koa Jesosy ny ao amin'ilay Matteo 7:20 manao hoe isy ihany koa ny mosary sy horohoro-tany amin'ny tany rehetra. Dia mety gaga tsika hoe aiza izay mosary eo? Ny mosary mantsy rehefa tena resahana izy io dia tsy midika hoe tsy fihinan-kanina ihany, fa rehefa miresaka hoe mosary dia raha ny anjara sakafo ny tokantrano anankiray, ohatra hoe henina kapoaka ny tena sahaza ny tokantrano anankiray, ka ankehitriny vokatry ny vidim-piainana dia lasa 3 kapoaka izany na 2 kapoaka, dia efa maneho fa misy mosary eo amin'ny tanàna anankiray na eo amin'ny firenena anankiray. Midika izany fa ny izao tontolo izao dia efa maro ireo olona izay efa tsy mahavidy intsony ny sahaza azy eo anivon'ny fiainana na ny anjara sakafony eo anivon'ny fiainana. Ry havana malala, laza aminao ankehitriny fa efa manambara amintsika fa efa tongotra ny fiavian'i Jesosy. Ny tena zava-doza lefany dia izay voalaza ao amin'ny Matteo 7:20 dia ny andinin'ny 12 manao hoe ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Raha resaka fivavahana izany dia efa maro ny olona tsy resy lahatra amin'izany. Ary lasa mangatsika mihitsy ny fitiavan'ny olona izany atao hoe fivavahana izany. Mbetika ny olona dia tena maninona mihitsy, milaza fa tsy tia fivavahana ary lasa mankahala fivavahana mihitsy. Izany dia manambara fa efa tongotra ny farany zavatra rehetra. Miantso anao ankehitriny, inona ny tokony ataonao, satria izao fiainana izao dia isy fiafarana araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Misy fiafarana izao fiainana izao, ary tsy hoe misy fiafarana dia tapitra hatreo, fa misy fiainana izay mbola ambadika izao fiainana izao. Famantarana anankiray izay anisan'ny lehibe indrindra izay ho resahako amintsika amin'ity fotoana ity dia ny ao amin'ny Timothée 2:7. Timothée 2:7 dia ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 5. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra: fa aoka ho fantatrao izao fa any aparana any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena. Hitantsika tsara fa miaina an'izany ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Tsy miteny intsony izao ny resaka fihavanana, fa ny vola no miteny, ny fitiavan-tena no miteny amin'izao andro iainantsika izao. Izany dia maneho fa efa tongotra ny fiafarana izao tantarany tany izao. Ankehitriny efa Jesosy dia miantso anao izy ankehitriny ao amin'ny Matteo 9:9 manao hoe aza miary harena ho anareo eto an-tany izay misy kalalao sy arafesenina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Jesosy dia miresaka aminao androany hoe aza miary harena eto an-tany. Fa maninona ny eto an-tany no lazain'i Jesosy hoe aza apetraka eto ny harenao? Ny antony dia izao hoe mandalo fotsiny ihany ny eto ary tsy mitoetra mandrakizay, fa mbola ho levina, ho tapitra, ho ringanina izany harena eto an-tany izany. Fa miantso antsika Jesosy eo amin'ny andininy eo amin'ny andalana manaraka hoe fa miary harena ho anareo any an-danitra. Izany mba fanirian'i Jesosy ho anao androany, ka tsao ny harena mandrakizay izay any an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesenina na mpangalatra manamitrano, fa maharitra mandrakizay ny harena izay katsahanao any an-danitra. Miantso anao koa Kristy androany mba hiala amin'ny fanaon'izao tontolo izao, satria
Rehefa manao fanao zao tontolo izao ianao dia lasa taraiky eto, ary izay mihitsy mitanjony Satana. Ianao le ho variana eto, ianao le ho taraiky eto, ianao le ho sodokany ty fiainana ety. Izay ny tanjony Satana ka tsy anana fanapa-kevitra intsony ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia izao no antsony Jesosy aminao amin'ity fotoana ity. Mialà aminy ianareo ry oloko, mba tsy hombona anareo hota aminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Izay ambaran'ny Apokalipsy 20, ny 14 tapany 2. Mialà aminy ianareo ry oloko, mba tsy hombona anareo hota aminy, mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Iza ilay hoe azo ireo? Dia ireo izay tsy miraika amin'ny fivavahana, ireo izay tsy miraika amin'ilay arena any an-danitra, dia ho tratrany izany loza izay ho alefa ny tompo izany. Miantso anao Jesosy, fidio an'io izay arena tianao ho ananana, na ilay arena eto an-tany izay mandalo ihany, na ilay arena any an-danitra izay mitoetra mandrakizay ary izay tsy hanenenanao. Fidio an'io ny isiny fonao, fidio an'io ny itoeran'ny arenao, satria hoy Jesosy hoe tsy mahay manompotompo roa ianareo, fa ny anankiray ho alany ary anankiray ho tiavany. Tsy mahay manompo ny mamona sy Andriamanitra ianareo. Ry havana izay maheno izao afatra izao, ry havana izay mandre izao antso izao, andehantsika hifidy an'i Jesosy. Fa rehefa mifidy an'i Jesosy ianao dia anana n'ilay arena mandrakizay, izay efa nomaniny anao ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa maninona moa no resana hoe maninona isika no mila mikatsaka ilay arena any an-danitra? Inona ny zavatra hitranga eto amin'ity tany ity? Dia izao ny ambaran'ny Petera 2:7-7. Petera 2:7-7 dia manao hoe fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'ny teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Oferiko indray mandeha amintsika. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'ny teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Miantso anao Jesosy hoe fidio ny arena any an-danitra, satria izao tany sy lanitra hitantsika ankehitriny izao dia azonina amin'ny afo. Izany hoe ho levonina amin'ny afo ty tany ity. Raha eto no arena no apetraka dia ho levon'ny afo ny arena izay apetraka ao eto, izay katsana ao eto, dia ho levon'ny afo. Fa ilay arena izay nomanina ho any an-danitra dia aharitra mandrakizay. Mamevaholana antsika ny soratra masina amin'ity fotoana ity. Inona ary tokony ataonao raha te hifidy ilay arena ho any an-danitra ianao, raha te hametraka ny arenao ho any an-danitra ianao? Dia izao no ambaran'ny Petera 1:4, ny 7. Petera 1:4 dia ny 7 manao hoe fa atombotra amin'ny farany zavatra rehetra, ka endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Ianao le tsy tia fivavahana io, miantso anao ny tompo androany. Tiava fivavahana, atao antom-piainanao mihitsy ny fivavahana, ka tsy ao amin'ny fonao rehetra Jesosy. Ataovy ao tafiditra ao amin'ny fiainanao, miara-dalana aminao Jesosy, dia anisan'ny hanana arena any an-danitra ianao. Manaraka an'izany ihany koa dia mbola milaza ihany koa ny Korintiana 2:7, ny 5 tapany 1 manao hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Indraindray mantsika mihevitra fa rehefa mivavaka dia efa ampy izay, fa ianao izay efa mivavaka dia antanio ny tenanao hoe dinio na mitoetra amin'ny finoana ianao na tsy. Dia mbola asiny koa hoe fantatrareo ve ao amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Antanio ny tenanao tena mitoetra ao anatinao ve Jesosy, tena monina ao anatinao ve Jesosy, sa hoe saritsariny fotsiny ihany? Andeha andinika an'izany teny izany isika. Dinio ny tenanao raha tena tafaray amin'ny Jesosy ianao. Raha tsy ao anatin'izany ianao dia mbola tsy tara, satria mbola ao anatin'ny androm-pahasoavana ianao, mbola anatin'ny atao hoe andro izay natao hamonjenanao, ka mbola misokatra ao anao ny varavaran-lanitra ahafahanao mandova ny fiainana mandrakizay. Raha mety milaza anao hoe noho ny asako, noho ny areko, noho ny olana eo amin'ny fiainako no tsy afaka manompo an'Andriamanitra, dia manome toky ianao Jesosy,
Mametoky anao Jesosy amin'ity fotoana ity. Zay voalaza ao amin'ny Matotoko faraky amby folo andiny fahavalo amby roapolo manao hoe Matotoko faraky amby folo ny andiny fahavalo amby roapolo manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay minaisa fatratra sy mavesatretana fa izao hanome anareo fitsarana. Inona ilay antson'i Jesosy eto? Mankanesa ty amiko. Ny olona mankeo amin'i Jesosy dia tsy diso fanantenana. Ny olona mankeo amin'i Jesosy dia tsy ho verina ao finanofina. Ary ny olona mankeo amin'i Jesosy dia anisany hanana ny harena mandrakizay ary tsy diso fanantenana fa handova ny fiainana mandrakizay. Manome toky anao ny tompo androany. Mankanesa eo aminy. Mitoera eo aminy. Miantso anao ny tompo androany. Ao amin'ny Jaona toko 5:17 ny amaranako azy. Jaona toko 5:17 manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tanteraka aminareo izany. Mbola tsy namitaka antsika ny tenin'Andriamanitra. Mbola tsy namitaka anao ny tenin'i Jesosy androany. Inona ny olana mangeja anao izay tsy ahafahanao mandova ny fiainana mandrakizay? Mety toetra ratsy ve? Mety fahazaran-dratsy ve? Mety ny harenao ve mbola ankamaminao sy fikiranao? Mety ny voninahitrao ve? Mety ny talentanao sy ny fahaizanao ve? Ary mety ny asanao izay tsy ahafahanao manompo an'Andriamanitra ve? Mankanesa eo amin'i Jesosy. Enteo aminy izany olanao izany. Fa ho vahany izany. Satria izy dia milaza fa raha ny zanaka ao sisy no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Ankehitriny dia meko fotoana fohy ianao handinika ny tenanao. Dinio ny tenanao. Hoe inona ny tena katsahanao eto amin'ity fiainana ity? Izay fiainana izay mandalo ihany. Satria ny fambara rehetra dia efa milaza fa efa tombotra ny fiafarany zavatra rehetra. Efa tombotra ny fiavian'i Jesosy. Mofy mbola ho variana ety ihany ianao araka ny lohatenintsika. Inona mbola mahatamananao eto amin'ity tandro izay ho ravahana sy ho levon'ny afo ity? Inona mbola mahatamananao eto amin'ity tandro izay tsy antenaina na inona ity? Tsy aloha ve manomana amin'ilay mandrakizay izay tsy hanenenana? Atoloran'i Jesosy ny fonao. Atoloran'i Jesosy ny fiainanao. Fa androany izy dia vonona ny handray anao. Vonona ny handray ny tananao, isakambonanao, hamihananao, ary indrindra ny hanoratra ny anaranao ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ho tanteraka aminao izany teny izany. Ary faniriako dia hitondra mivavaka anao amin'izao ora sy fotoana izao. Manasanao hivavaka hiaraka amiko. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra noho izany teninao izany. Miantso anay tokoa anao androany fa efa hifarana ny tantaran'ity tany ity. Ary tsy ho ela dia ho avy ny mirao lanitra ianao, ka handray ireo izay matoky anao, handray ireo izay nisafidy anao. Tompo malalo, Satana nefa dia tsy faliny amin'izany, fa mbola mangeja ny fiainany zanakao tsiraray avy. Fantatrao ray ny olana mangeja ny ty mpanomponao izay miendry sy manatrika n'izao fotoana izao. Meteza hamana izany olana izany. Meteza hiditra ntsihatra eo amin'ny fiainanao ka hanapatapaka ny sakana rehetra izay tsy ahafahany manolo-tena ho anao. Ka ny faniriako dia mba ho anisan'ny olona izay handova ny fiainana mandrakizay izy. Anisan'ny olona izay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ary tsy diso anjara amin'ilay fampakaram-badiny zanak'ondry izay ho avy tsy ho ela intsony. Ka ifankahita ho any amin'ilay tany sy lanitra vaovao ane. Izaho sy ity mpanomponao izay miendry sy manatrika ity Fanompoam-pivavahana ity. Fa tononona sy irina mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.